ho anay fianakaviana moa zany ny fahafantarana sy ny tsy fahafantarana ny atao hoe inona ny singana hafaty a tsy mampiverina ny matina intsony zany ary ny hoe andehanao fanadihadiana ho anay angamba raha ny fantatray a de ianareo mpanao gazety no maso ivo mpamoaka ny vaovao mba ho vaovao marina no avoakanareo a de mino zahay sy mangataka mba ianareo mpanao gazety mihitsy a no anao an'izay fanadihadiana izay mba hahafantarana hoe inona marina le zavatra nahafaty. Fa raha ny fandraisanareo amin'ny fianakavian'ny mbola manaraka fitsaboana sy ny hoe namony ainareo a inona zany hoe mety ho fandraisanareo an'izao zava-misy zao a trangam-piarahamonina le izy fa lasa mivadika lalovon'ny olona amin'ny resaka serasera le izy. Eto amintsika moa zany efa tena mahazo vahana ny atao hoe serasera ary matetika ny serasera zany a no tena ivoizan'ny olona amin'ny toe-javatra anankiray ka ho anay zany a ho an'le olona misehatra ao anatin'ny serasera ny areti-po miantra amin'ireo manamanjoa efa tena mavesatra ka mangataka zay oka re mba tsy ho voizina ho atao kilalao le ain'olona fa rehefa hoe misy amin'ny fivoizana zany hoe hitady marina de aoka mbany marina sy ny marina trany a no avoaka. Fiangaviana ny fenoasina mandresa fitenenana rehefa tsy mandray fitenenana de ho akambanay miaraka amina coupable ka so de hoe anao eva sanina ka so de hoe ho alefa ty ivelany so hoe zay ny takalony fa endrasinay de tetavinay. Mila délivrance, tena mila délivrance ity firenentsika ity. Mila an'izay ataontsika hoe inona moa zany délivrance fanalana devoly zany. Mila miala amin'ny aizina ka iroso makany amin'ny fahazavana. Ilain'ny firenentsika zany amin'izao fotoana zao. Io moa zany de efa nanolo tena ireto ataontsika hoe mpitondra fiangonana sy mpitarika fivavahana sy ireto atoko-pira maromaro ireto a iroso amin'izany ataontsika hoe vavaka fiombonam-po satria izay ilay mahiray an'ny malagasy rehefa marary ho an'ny malagasy fahiny de tena zavatra mangidy ary tena sarotra izany ataontsika hoe mandevonjanaka izany ary tsy fomba tena tsy fomba ny izay le ray aman-dreny zany a tsy mandevonjanaka araka ny fomba fiteny nefa no ity tranga fahafatesana sy fahabozinany ity a maromaro tamin'ireo malagasy ray aman-dreny a ny roso tamin'izany ataontsika hoe mandevonjanaka izany tsy io fanapoizinana io rery raha hitany ambo malaza irery no resantsika eto namoizana ain'olona maro teto Madagasikara fa raha tsy resaky tsika nandalo teto ny reny fanapoizinana isan-karazany intoxication tamina faritra maromaro a ny ainga tany Kalamavony araka rehefa nyteneny Marjona tany am-Piandohana de ireo koa ny avatsika ny Kongo firy no maty raha ny taremarika ofisialy nomen'ny mpitondra fanjakana de ireny fa mino a fa raha ny tena zavatra misy a mihoatra n'izany a ireo havatsika mpiray tanindrazana amintsika maty vokatra izany tazo a tany amin'ny distrikany Kongo izany nandalo teto ihany koa zany ataontsika hoe maty an-drano a ireo mpianatra nanao voyage d'étude efa nisy an'izany ane teto e tany tsy any si moa sa taiza iny tany Majanga efa nandalo teto zany efa nisy ihany koa lay fanapoizinana tany Ambositra reny zay nafatesan'olona maro ihany koa amin'izao fotoana zao mbola mipetraka ihany koa fanontaniana hoe nakaizy ilay sambo AW malagasy ihany koa neny ao anatiny reny reny a zavatra rehetrarehetra reny a ilaina ary tsy efa fotoana ve zao irosona amin'izany ataontsika hoe fanaovana an'izany ary zay ny antony tenenako hoe tena ilaitsika zany atao hoe délivrance zany amin'izao fotoana zao so ihany aloha fa misy an'ity vavaka fiombonam-po sy fankahirezany ity ho an'ny vahoaka ary zany tena zavatra ilaina zay ngeny tena tokony hoe hiazakazahantsika ary matetika tsika tao anatiny raha tamin'ny fa 5 ny volana Jona fotsiny no resahana ane de ny popoka ary nanafarana mpanakanto mpisehatra mpihira evanjelika teto amintsika teto zany hoe
mety hijanona eo amin'izay fa 5 ny volana jona zay hatrany ve ny saitsika rehetrarehetra tsirairay avy fa raha ny zava-misy iainana amin'izao anie dia mampatsiahy ny tena ihany koa aminatin'ilay hira hoe firenena mpanota zanaka mpanao meloka taranaka mpanao ratsy olona mahavesatr'eloka zany hoe zany rehetrarehetra zany lasa tambiasatra amintsika daholy dia aloha mba tsy dia ho apetraka ihany koa anefa hoe ny asan-demony daholo no mahatonga an'izany fa aza manaiky ampiasain-demony ihany koa nefa nankilan'izany ary fa meteza iaino fa ny ten'Andriamanitra anie dia milaza koa ara hoe raha ny oloko marina natsoina amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony ary eo ilay zavatra tsy haintsika mihitsy na malagasy hoentina indrindra fa ny mpitondra fanjakana hiala amin'ny ratsy fanao tsy vitantsika mihitsy ny miala amin'ilay ratsy fanao fa ahoana inona le tena hoe mamatotra zany satria iny tsy felantsika ao anatin'ilay ratsy fanaontsika mahazatra iny izay mamotika amin'ny piray tanindrazana amintsika sy ny mpiarabelona amintsika anie no mahatonga an'izao fahoriana iainantsika izao e ny fitiavan-tenako mety hamotika ny gaetan zany dia izay ilay nananako fahonoana tena aloha voalohany indrindra hijereko ny hafa fa rehefa diso be loatra ilay fitiavan-tena lasa tsy mitompo makany amin'ny hafa tsony sy ny manodidina anao amin'izay fotoana izay ny sainao dia izay mahatonga anao hoe izay mety amiko aloha no ataoko nefa ny zava-misy eo ampelantananao nge tsy angidy rovina e raha ny vola e katsaka ianao androany mety ho very androany iny lany androany iny raha pitso ianao mety mahita fa le piara piray tanindrazana aminao amin'izay fotoana izay kizo fara entsika atao anatin'ireny antso teo ireny nge ray mpianakaviana mitaraina e raha ny tena marina nge ray mpianakaviana zany tsy dia mpitaraina firy zany eo tokantrano ao e mandeha miasa maraina zany mody ariva tsy dia mitaraina fa matoa efa mitaraina zany ray mpianakaviana ankehitriny ilay lohan'ny tokantrano ny tokantrano tsirairay avy mihitsy zany nefa miara mivala-ketraka amin'izao fotoana antsika miresaka izao amin'izao fotoana miresaka izao zany tsika efa kivy tanteraka ny ao a-tokantrano eo raha ny ray mpianakaviana lohan'ny tokantrano ary nefa mitaraina hoe tsy vitantsony ty zavatra miaina an'ity dia ray mpianakaviana ihany koa fitondrana filohantsika dia mampametram-panontaniana izy koa ve mba mitaraina ihany koa ve izy amin'izao zavatra mahazo antsika rehetrarehetra zao ka eo mihitsy eny tena mahatonga saina anahy eo matsy zany tsy hoe akory amaly an'ilay fanontaniany monsieur Lanto teo fa ny zavatra misy aloha zany a direo tsara fa 2019 ozy izy ilay antso teo no tsy nisy an'izany fisondrota karaha mafarany zany a ny fiainana nefa miamiakatra hatrany ny vidim-bary fotsiny ohatra ny resahako a miamiakatra hatrany tsy mitovy mihitsy a ny vidim-bary tany amin'ny taona 7 sy 2000 a sy ny vidim-bary a amin'izao 5 sy 2000 izao misy ve ny asa ahafahan'ny olona manakatra zany vidim-bary miakatra zany misy ve ny fitombon'ny vola miditra ao an-tokantranony a ahafahan'ny olona manakatra zany vidim-bary zany iverenako ihany ilay resaka ataontsika hoe fitombavaka teo izany rehetrarehetra zany dia ilainy satria aza adino fa efa nisy fotoana ny resahana iateto ihany koa hoe ny fahaizana ny zava-poana raha tsy misy a ilay ataontsika hoe fananana fahendrena maro ny olona manam-pahaizana miteny azo miseho azo manam-pahaizana be dia be zao manam-pahaizana miteny loatsy zao ty singa ity lasa mahery vaika tampoka matsitsy rehefa tena miverina indray ny fitiliana sy ny sisa fa izany ry fahaizana zany tokony arahana fahendrena ihany koa ny fahendrena aloha amiko raha mifahitako azy a fahendrena sy ny fanajana ny vahoaka malagasy iray manontolo fanajana ihany koa anyreto havana izay namoiny zanany ny fianakaviany a dia ny mampahafantatra ny tena zavatra misy marina zay ny fahendrena voalohany tokony ananany fahendrena zany amiko ary zany ny zavatra takina ahafahana miatrika an'izany ataontsika hoe olana menjady zany amin'ity sehatry ny raharambo malaza ty fahendrena tompoko ny milaza hoe zao ny tena zavatra misy marina ao anatin'io ary zay no angatahany rehetrarehetra fahendrena ihany koa raha ny
raha ohatra ka mpitondra efa tam'tany saiko teo raha ohatra ka tena hoe mipetraka zany ataontsika hoe fijerena ny malagasy fanajana ny vahoaka malagasy amin'ny mahamalagasy izany tokony honisy izany ataontsika hoe firosoana tao anatin'ilay resaka fisaona atreto aloha zany tsy nisy an'izay fisaonan'izay nataon'ny mpitondra raha tsy diso efa taty aoriana no nisy solotena mpanjakana vitsivitsy nandeha namangy fahoriana tam'ireny nisy namoiny ainy reny fa raha izay aloha atreto ny fahitako azy mbola tsy nisy ary zay no ny antony tenenako hoe tena marina fa ilainy zany délivrance zany eto amitsika maro ihany malagasy namoiny ainy tsy ty raha ity rery ihany fa efa nisy ary nandalo teto napietsi-pony nahita an'ireny mpanao voyage d'étude tany Antsahansy namoiny ainy tany Majangy reny fianakaviana maro namoiny ainy tany Ambositra ireny tany amin'ny faritra maro hafa izay namoiny ainy ary namoiny ainy ihany koa neo ireo avatsika ny kongo miatrika ny tetaotsika hoe valana retina tazomoka mahery vaika ity inona no atao ny mpitondra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany atreto aloha de mbola tsy naheno hoe satria misy marika ihany koa ary misy ataontsika hoe décret mila voaka mahakasika an'izany amina mpitondra hanambarana fa hoe miditra am'izany ataontsika hoe fisaonam-pirenena mbola tsy naheno aloha zany atreto am'izany hoe efa niditra tao anatin'izany sika izany aloha raha ny fahitako azy zava-dehibe ty vavaka fiombonam-po ity ary maneo ny ataontsika hoe firaisan-kina eo amin'ny mahamalagasy ny malagasy eny amin'ny aiza moa izy teo kianja maitso alakamisy izy teo anala mahitsy izy teo raha tsy diso amin'ny 20 ny volana jolay ho avy zao andro zoma io zoma zany 20 ny volana tony zany raha pitso mo ho hitatsika eo na ny raha afaka mpitso na alakamisy io na larobia ho izahatsika ampivahiny any na atao amin'ny fandaharana ny ray amin'ireo mpitandrina ireo de ho anontanitsika bebe kokoa ny mahakasika ity ataontsika hoe vavaka fiombonam-po ity fa ny tena mampietsi-po sy manety misitona ny saina de le hoe ohatratsy ny ahoana ny tena fomba fijery ananany ny mpitondra fanjakana miroso am'izany ataontsika hoe famahana olana izany ve sa hamela ho irery ny vahoaka malagasy attitude na mpitondra ve anefa n'izany zay fanontaniana mipetraka hoe fitondran-tena tokony ananana mpitondra ve ny mijery ny fahorin'ny vahoaka ao aminy fitondran'ny tena ny tokony ho ananany mpitondra ve ny mijery ny vahoaka ao aminy mitaraina isanandro amina sehatra sy lafin-javatra maro resaka fahasalamana ny resantsika eto fa io fahasalamana io be de be ny zavatra mianjady amin'ny vahoaka malagasy ao anatiny be de be ny olana efa miatra manaina ao anatin'ity resaka fahasalamana ity mbola ny sehatry ny fahasalamana zany fa mbola ao anatiny ihany koa ny sehatry ny sosialy ny sehatry ny fitadiavana sy ny asa fiarina ny sehatry ny asa ny sehatry ny ataontsika hoe mahaolona izay mifototra amina ataontsika hoe fanajana ny zoma olona izany zavatra zany mbola mipetraka avokoa ary miteraka olana avokoa amin'izao fotoana izao tsy hitako zay tsy mitaraina raha misy aloha ny tsy mitaraina de ireo olombitsy izay ataontsika hoe mpahazo tombony ireo olombitsy izay ataontsika hoe mpilaranondranony amin'izao fitondrana tao amin'ny fitondrana izao efa nisy ny antso moa teo hoe manahirany ty solobavambahoaka ny boriboritany fahadimy reny zany anisan'ilay ataontsika hoe mahazo tombony ao anatiny raha ohatra ka atao mifotsy miangatra ilay fomba fijery akoatran'izay raha miresaky sika vahoaka malagasy no resaka eto ain'olombelona no resahana eto firmo na any amin'ny tontolo ambany vohitra any ekena fa am'izao fotoana izao
efa mandeha ny ataontsika hoe fiazakazaky ny teknôlôjia, efa misy ny finday, efa misy ny internet, efa misy ny rehetrarehetra. Miazakazaka kokoa ny vaovao zany am'izao fotoana zao ary fantatra kokoa ny zavatra misy sy ny zavatra miseho na de any amin'ny tontolo ambanivohitra lavitra any ary, satria afaka mampita ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga any ireo olona sy ny fianakaviana mipetraka amin'ireny toerany ireny. Na izany naty zany hoe ankoatra reto zavatra goavana efa nytany saitsika efa fantatritsika reto mbola misy maro ny malagasy mamoy ny ainy, mbola misy maro ny malagasy miaritra n'izany fijaliany zany, mbola misy maro ny malagasy ataontsika hoe mizaka ny tseran'ny ainy noho izay ataontsika hoe fasairanana. Io tsy voatery hoe fahampoizinana akory no ampijalin'ny olona fa misy ilay teo moa zany efa nisy nanatsidika ihany hoe efa ho ahitana olona mosare sy mosary ihany koa amin'iny Ambatondrazaka iny izay sompotry Madagasikara. Maro voay zao raha ny voaray eto ampelantanana de mitaraina ihany koa satria tototry ny atsanga ny tanimbary. Hitantsika amin'izany fa fahavoazana ane zany, fijaliana ane zany, satria ireny no ny ariny vahoaka malagasy, ireny no fiaina ny vahoaka malagasy. Ka rehefa ireny ny potika tsy misy ny asa, inona zany no iainany vahoaka? Tsy etontsika no raisina, ary zany no antony tenenako sy anamafisako hoe tena mila an'izany ataontsika hoe délivrance zany ny firenena malagasy. Io tsy délivrance ara-panahy ihany raha fahitako azy, fa rehefa mamaha olana ny tsy fisian'ny asa ianao ka mahita asa ny tanora, délivrance ho an'ny tanora zany amiko. Rehefa mamaha olana ka manampy ny herinaratra vokariny ianao de délivrance zany ho an'ny mpanjifa sy ho an'ireo mpiasa mampiasa herinaratra, mivelona amin'ny herinaratra. Délivrance zany raha ohatra ka manamora ny fahafahan'ny malagasy misitraka fitsaboana ianao. Ny fahafahan'ny malagasy misitraka fitsaboana tompoko tsy mijanona fotsiny amin'ny fametrahana hoe CSB manara-penitra na hôpitaly manara-penitra. Efa napetraka teto za mifanontaniana zany hoe amin'ireny toerana ahitana CSB manara-penitra sy hôpitaly manara-penitra ireny indrindra amin'izao fotoana izao no arenesana fitarainana betsaka. Ny antony de tsotra, soit izy tsy misy mpitsabo ao vitsy ny mpitsabo ao anatiny soit lafo ny vidim-panafody sy ny fandraisana an-tanana ny marary ao aminy. Misy be dia be ny fitarainana mahakasika izany, be dia be ny fitarainana voaray mikasika izany. Raha iresaka sika izany EPP manara-penitra zany, raha iresaka sika izany CEG manara-penitra na lycée zany, be dia be ny tsy ampy mpampianatra amin'ireny. Ny mpampianatra amin'ireny ny akamarony de mbola ny ray aman-dreny miantoka zany zavatra zany olana zany. Ka raha ireny no vahana ray olan'ireo délivrance ho an'ny mpampianatra zany, délivrance ho an'ny mpitsabo zany, délivrance ho an'ny ataontsika hoe ny zaza malagasy te hanovo fahalalana, ho an'ny ray aman-dreny ihany koa indrindrandrindra. Ary zay ny antony tenenako teo hoe ilaina ary zava-dehibe zany ataontsika hoe délivrance ho an'ny firenena zany. Karaha miresaka n'izay délivrance zay ngentsika de hoe miala mihitsy zany ao anatin'ilay atao hoe keje le fahatereny de le zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao zany no mila ilana. Miala ao anatin'ilay rotoroto ianao, miala ao anatin'ilay atao hoe abadony ianao zany de zay le hoe mila mivoatra makany amin'le hoe fampianarana. Raha miresaka tsika hoe délivrance ihany koa, raha ao anatin'ny resakitsika ny mahakasika ity hoe fahampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo ity, de miaina ao anatin'izay ihany koa, mangetaentan'izay ihany koa ireo fianakaviana manamanjo amin'izao fotoana izao hoe mba hanana fahafahana, mba manana fahalalahana, hiala ao anatin'ilay gejan'ny aretina nampangiry firon'ny nofo, mba makany amin'le hoe fiainana milamina sy tsara kokoa. Inona nefa ny zavatra ankilan'izay zava-miseho
de le tsy filazana maro ary io ange no vao mainka hampiombony aretina gaetony sy mpiaino satria isika amin'ny maha-olombelona dia mitady an'izay atao hoe vahaolana izay hatrany tsy kivy kanefa rehefa tsy fantatrao ny fototra aretina tsy fantatrao mazava zay dia matetika ny eo ihany ny eo na ihany keo raha mety tombo miamafy kokoa ilay izy noho ny zavatra hoentsika avy aty ivelany rehefa mandalo an'ireny toeram-pitsabony ireny ange isika makao abe felan-tanana ohatra ary ambony zany fa tsy atao amin'ilay maternité na ary amin'ny HGR sy ireo hôpitaly any amin'ny eo misy ny tariny ireny dia rehefa tsy mivaly eo ny eo ilay fitiliana matetika dia inona ny zavatra ataon'ny mpendraikitry ny marary ireo fianakaviana akaiky sy mpitsabo azy lasa aloha izy miaraka amina karazana zavatra tsy fantatrao zany hoe meo an'ity aloha fa ity mety asitrana meo an'izao aloha satria tsy fantatra mazava ilay zavatra tena nitranga satria rehefa fantatra ane iny dia inona amin'izay zany a ilay zavatra tokony ho atao fanafody anasitranana zay nge le hoe fanafan'ilay ody zay le hoe fanafody resahana eto fa tsy fampitoniana fotsiny fanaintainana le izy fa hatreto aloha dia mbola zay nefa ny zava-misy any aminatin'ireny ao anatin'izay hoe fitsaboana anreto piray tamin'ny razana amintsika malala antsika reto miresaka zay fana lasa ho an-tsaiko marina tokoa le izy hoe miresaka n'izany fampitoniana fanaintainan'izay ary lasalasa ny saiko zay no somary mampimekely ah hoe raha izay fampitoniana fanaintainan'izay aloha dia spécialité an'ity fitondrana volomboasary ity a satria dia raha fahitako aloha dia fampitoniana fanaintainana ireny tolotolotra sy karazana vatitsinjo sy fameno samihafa reny ary fampitoniana sy fampitsarana fanaintainan'ny olona ireny karazana fety aman-danonana entina ameriverenany sain'ny olona ireny anefa mandalo fa ny olana dia mitoetra ary ny olana tsy mitoetra fotsiny amin'izao fa mitombo ary mialalina hatrany ary zany eny tena angatahntsika ary zany tena ilana n'izany ataontsika hoe mpitondra mahay mitsinjo ny vahoaka mpitondra mahay mijery ny vahoaka entiny zany tsy misy mitady akoatr'izay eny ary inoko marimarina kokoa fa na iza eto ambonin'ny tany a na manany ianao na ory na inona tsy maintsy manana faniriana hanana ny tsara kokoa hatrany zay le maha olombelony zay amin'ny lafiny rehetra io a tsy voatery ho fananana io a fa ny olona ne mba maniry ataontsika hoe hiadan-tsainy zany ny olona ihany koa ne mba maniry ataontsika hoe handry fahalemany zany na dia eo ary a ilay ataontsika hoe fijaliana tsy maintsy hatrehany amin'ilay fitadiavana noho ny tsy fananany asa noho ny tsy fananany asa sy ny tsy fananana fidiram-bola zavatra irin'ny olona zany etaetan'ny olona zany ary ny olona ihany koa mba maniry an'izany ataontsika hoe olona mitondra firenena mahay mitsinjo azy izany betsaka no ary zay ny tena zavatra misy eny rehefa mikasa ilay olona iray hitondra firenena dia any no hitondrany azy hamaly ny etaetanareo zahay a amin'ny reto lafin-javatra ireto dia tany saina eo a apetraka ny vina apetraka ny karazana ataontsika hoe fampanantenana rehetrarehetra ao anatin'izay be dia be no tafiditra tao anatin'izay satria rehefa ao anatin'ilay fijaliana tanteraka ilay olona ka misy tonga avy any hoe omeko an'izao ianareo a roboka ane le olona ary zay no nahatonga n'ilay ny akamaroantsika amin'izao fotoan'izao a izay azo lazaina hoe isika hoe any akamarony a satria tsy ny rehetra no nandray anjara tamin'ireny fifidianana ireny a ho an'izay nandray anjara tamin'ny fifidianana
mbe efa nahafantatra ihany tany aloha hoe ny anay de tsy maintsy hosolom-bava-mbahoaka tena isolo tena anay tokoa no fidinay eto amin'ny distrika anay ity. Ny anay de tena solo-bava-mbahoaka namanay eto a no fidinay a amin'ity distrika anay ity. Aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao efa maro nenina tao anatiny satria zao tamin'ireny fotoana ireny de napetraka mihitsy hoe ireny solo-bava-mbahoaka tsy miankina ireny no nezahany tany amin'ny faritra ny lanina sy akoatran'ilay tsy maintsy ny lanina amboletra tamin'ny alalan'ny osoka sy ny alabato moa zany a fa aiza ho aiza nefa ireny amin'izao fotoana izao. Izay le mampametraka an-tanina hoe indraindray anie izay fahasarotana sy fijalian'ny vahoaka izay a no araraotin'ny mpitondra anaovany izay tiany atao. Izay anefany a tsy mijanona eo izy fa tsy mijery a ary tsy mama ilay olan'ilay olona. Raha mba misy moa ny ataontsika hoe zavatra tsara hirosoana sy iresahan'ny mpitondra de le hoe hiroso amin'ny fampandrosoana isika. Madagasikara tsy maintsy mandroso izy ny fiteniny a mandroso ve Madagasikara? Izay ny fanontaniana petraka amintsika amin'izao fotoana izao a. Mandroso ve Madagasikara raha izany lafy zavatra rehetra izany a no jerentsika amin'izao fotoana.